Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika ry havako tratra dia talata fa 4 ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky Isaia mpaminany, Isaia 1:20, Isaia 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Isaia 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hisy lofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary hisy mitrebina avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny fahirizana, ny fanahin'ny faharana sy ny fahatahorana an'i Jehova, ary ho anitra kasitrahana amin'ny fahatahorana an'i Jehova. Ka tsy hitsararaka ny hitan'ny masony izy, na hampiaikaraka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Hamely ny tany amin'ny tsoran-kazo ny vavany izy, ary ny fofinainy ny molony no hamonoany ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehikibony. Ary ny ambodia ara mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda ara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahy iray toerana. Ary ny zazakely no hiroaka azy. Ary ny ombivavy sy ny bera hiarakomana, ny zanany ara-mandry, ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby. Ny zaza minono hilalao eo amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha minono hanintsitra ny tanany ho amin'ny lavaky ny menarahana, ary tsy handratra na ny imba erany tendrombohitro masina izy, fa ny tany hoentika ny fahalalana an'i Jehova, tahaka ny anaroana ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Faminaniny Isaia mpaminany ity mofinaina eto ampiratana antsika ity, faminaniny Isaia mpaminany amin'ny ahatongavan'ny Mesia, izany hoe ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy olombelona. Asehony Isaia mpaminany amin'ilay faminaniana fa ny fahatongavany io Mesia io, izany hoe ny fahatongavan'i Jesosy raha jerena aty amin'ny testamenta vaovao, dia hanova ny zavatra rehetra. Fahariana vaovao, fifandraisana vaovao, fiainana vaovao no entin'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Asehony Isaia mpaminany amin'ilay faminaniana fa ny fifandonana aza izay mitrangy eto amin'izao tontolo izao dia hiova rehefa eo anivony izany izao tontolo izao zany, ka manjaka Jesosy, ka omena toerany Jesosy, dia izao miova ny zavatra rehetra. Hoy Isaia mpaminany manao hoe na dia ny zavatra tsy afaka miaraka amin'ny maha olombelona ara, afaka miaraka rehefa eo Jesosy, rehefa eo ilay Mesia izay hanova ny zavatra rehetra. Hoy izy manao hoe na ny ambodia aran-kely dia hiara mitoetra amin'ny zanak'ondry. Ahoana moa no iarahan'ny ambodia mitoetra amin'ny zanak'ondry? Fa fanoharana izany, ilazana hoe miova ny zavatra rehetra rehefa eo Jesosy. Ary mazava ny tantarany ny evanjelista azy, izany hoe ireo mpanoratra ny evanjely na mpanoratra ny filazantsara ao amin'ny filazantsaraky ny Lioka, Marka, dia manazava izay fiovana izay. Misy mpanoratra Amerikana anankiray antsoina hoe Rick Joyner, noratra boky izy tany amin'ny taona 5:9 tany, nanoratra boky izy antsoina hoe La Moisson. Efa tany amin'ny taona 7:9 tany ihany no nomena mpanompon'Andriamanitra ity boky ity. Ary dia ao anatin'ny boky nosoratana io i Rick Joyner any amin'ny takila 520 dia manazava ny hoe fiainana ao amin'ny Jesosy sy ny Jesosy ao anatin'le fiainantsika, Jesosy ao anatintsika. Manazava izy amin'ny lafiny anankiray manao hoe fitenitsika mandrakariva mantsy indrindra fitenin'ny zoatra masina ny hoe ao amin'ny tompo isika, ao amin'ny tompo isika. En Kristo ny teny grika, en Kristo ny teny frantsay.
zany hoe itsika dia ao amin'ny Kristy. Fa rika eto manazava fa tsy de mitovy loatra ny hoe ao amin'ny Kristy sy ny Kristy atao anatintsika. Marina fa tsy azo roitina amin'ny fotoana rehetra akory zay, fa ny tiana hazavana de ny hoe ndraindray ho izy lay hoe ao amin'ny Kristy na itsika ao amin'ny Kristy, de ndraindray tsy tena mbola Jesoa no ivo fa isika. Lasa rehefa ao amin'ny Kristy isika de ndraindray de toy ny bataitsika ao amin'ny Kristy lay nofonofotsika, bataitsika eo amin'ny Kristy lay maha isika tsika ka manjary ilay maha isika tsika ihany mbola ivony lay fiainatsika. Ary am'izay fotoana zay de lasa ny fanomezam-pahasoavatsika ary ny lasa tompontsika no Jesoa zay tsy de tena hoe marina fotoana rehetra fa mamperitreritra. No hoe ndraindray tokoa de misy kristianina mino sy mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra saingy zao mbola ny finoany de lay finoana titeny, ny finoany de lay finoana mampanompo an'Andriamanitra, mivavaka izy mba hanompon'Andriamanitra azy sanatria ny hoe mivavaka satria misy zavatra tiana ho azo, mivavaka satria misy an'izao, mivavaka fa tsy de zay loatra ny fivavahana. Ny fivavahana dia isika manaiko ampiasain'Andriamanitra fa tsy itsika ho ampiasain'Andriamanitra. Ndraindray ny nofonofontsika no tiatsika ho tanterahan'Andriamanitra, bataitsika ho ao amin'Andriamanitra ny nofonofontsika. Satria marina ny tenin'Andriamanitra manao hoe mangatady eo mena nareo, na koa hoe tondrono teo voana nareo, manao hoe ankino am' Jehova ny lalanao de mahadik azy fatao tanteraka. De ndraindray tsika amy lafiny anankiray maha-olombelona tsika de hoentintsika hoe ity zavatra ity Andriamanitra, ity dosiako ity Andriamanitra, faniriako ity programa ampiainako ity Andriamanitra dia hoentiko ao aminao, ho tanterahinao, ho vitainao. Tsy diso loatra koa zay amy lafiny anankiray. Fa zay mety mampadiso azy de zao ny fampiasantsika, ny finoantsika ho fitaovana hoentina manatanteraka ny sitrapontsika. Ary zay ndraindray no heverintsika ho fivavahana. Ndray maka i Mosesy hitatsika ao amin'ny ao amin'ny bokin'ny Exodosy, anankiroa ny tantarany tantara ty, ny Exodosy toko fafito ambin'ny folo sy ny Exodosy sy ny Nomery toko faharoapolo, samy mitantara ity tantara ity. No hoe Mosesy rehefa nitaraina tamy zanak'Israely, tamy Mosesy ny zanak'Israely nametsiny amy Mosesy mihitsy hoe fanahoana zay nentinao ty anefitra tany ngazana tsisy ninona, tsy alona ihany ve tany amin'ny tany nandevozana, de nitodika tamin'Andriamanitra Mosesy. Ny filazan'ny Exodosy ny boky Nomery azy. Dia i Paoly manazava an'io ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahaefatra hoe lay vato lampy tany anefitra io tsy hafa fa Jesoa. Dia hoy ny tompo tamy Mosesy manao hoe mandehany ianao de mahita vato lampy ianao, de zao ny boky Nomery miteny manao hoe teneny ianao eto eny am-pelatananao lay tehina de miteneny ianao am'lay vato lampy. Fa ny bokin'ny Exodosy kosa toko fito ambin'ny folo de manao hoe kapohiny indray mandeha lay vato lampy de ivoaka ny rano. Tsy mitovy ny fitantaran'ny Exodosy toko fito ambin'ny folo sy ny Nomery toko faharoapolo. Amy Nomery izy de zao miteny am'lay vato lampy Mosesy, ary amy bokin'ny Exodosy kosa de mikapoka ilay vato lampy Mosesy de mivoaka ny rano. Saingy ny zavatra nitranga de izao, rehefa teo anoloanan'ilay vato lampy Mosesy, bokin'ny Nomery iny manazava fa izao tsy niteny izy fa nikapoka ny vato lampy indroa. Bokin'ny Exodosy moa ndre mandeha any ny kapohana, fa ny bokin'ny Nomery manao hoe tsy niteny izy fa nikapohany indroa mihitsy ary lay izy. Inona lay tian'ireo boky reo tantaraina? Lay tehiny Mosesy zay milaza ny fahefan'Andriamanitra, milaza ny fahefan'Andriamanitra, autorité, milaza ny fahefan'Andriamanitra, milaza ny finoana aty anatintsika ka mahatonga ny fahefan'Andriamanitra miasa. Zay le tehina, ny finoana eo anatintsika zay manjary tonga, manjary mampiasa mahatonga n'Andriamanitra maneho ny heriny. Fa izao hoy ny boky Nomery manao hoe nikapohany Mosesy indroa lay vato lampy. Zany hoe
tokony izy de zao nikapohan'Andriamandeha izy raha Jesoa lay vatr'ampy de zao nikapohan'Andriamandeha Jesoa rehefa avy nikapohana zany hoe rehefa avy niarany nitondra ny fahotan'ny olona niarany ny fangiry firina atao amin'ny ady fijalian'Andriamandeha Jesoa de zao tsy hoe kapohana indroa ndray mandeha ihany fa ny fahefan'Andriamanitra tsy hoe indroa niatra tamin'i Jesoa akory mazava ho azy fa ndray mandeha ihany ary ny tena tokafana de le hoe ndraindray ny fampiasantsika ny finoantsika lasa ao anatin'ilay ego atsika no ampiasantsika ny finoantsika ao anatin'ny freariatsika fa tsy ao anatin'ny fanetretena ity mofo ray ntom-piaratanantsika ity no Isaia 1:10 de mampiarana antsika an'izany hoe lay zanak'Andriamanitra tonga nanetry tena ary mitaky fanetretena ny finoana ty anatitsika de tsika manao hoe tsy hoe Kristy itsika ao amin'ny Kristy loatra zay aloha izy tsy hoe itsika ao amin'ny Kristy ihany fa Kristy mihitsy no ato anatitsika Jesoa mihitsy no ato anatitsika Paola nazavany hoe amin'ny Galatiana 3:3 manao hoe tsy zaho tsony angeny velona fa Kristy ny velona ato anatiko ao amin'ny Jaona 1:9 de nametra-panontaniana ndray maka tamin'ny Jesoa ny mpianatra Jaona na Roland nametra-panontaniana manao hoe hono a Jesoa aiza ianao no mipetraka fa teo any aminao zay ty anatona anao zay aiza ho aiza ianao mipetraka aiza ianao no mitoetra aiza ianao no monina ny tohiny tantara rehetra fa zanjaraky ny Jaona ny manazava ny mamala n'io fanontaniana lehibe io efa nytenenin'ny Jaona io ao amin'ny 2:10 manao hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonina tao anatitsika kanefa ty amin'ny 2:9 de mbola metra-panontaniana indray le mpianatra manao hoe aiza moa ianao no monina zany hoe any amin'ny filazantsara ny toko voalohany amin'ny Jaona de mazava fa Jesoa monina ao anatitsika ny toko maro samihafa atraty amin'ny 2:20 amin'ny Jaona 3:20 amin'ny Jaona de manazava hoe Jesoa de zao monina tao anatitsika ary Jesoa na nisy fofinaina de ny teny manao hoe raiso ny fanamasina mitoetra ao anatinareo ny fanamasina ary rehefa mitompo mitoetra ato anatitsika de ina no mitrango amin'ny fiainatsika lasa ny tompo lasa Jesoa no ivo ny fiainatsika lasa Jesoa no ivo ny antom-pisitsika ny ivo ny faniriko Paoly manazava ny any amin'ny Galatiana manao hoe izay rehetra ny Kristy ange de nanombo ny nofony sy ny projeany nanombo ny nofony sy ny filany sy zay maizy azy to amin'ny azo fijaliana ka manjary afaka miteny izy manao hoe Kristy ny velona ato anatiko ny krismasy levako malala de zay Andriamanitra nanaiko monina ato anatitsika izay monina ao anatin'ity korotam-potsika korotan'ny fiainatsika korotam-panahitsika korotan-tsainatsika ity dia ao nonenan Jesoa mba hanjary izy fiainana vaovao lioka de manazava manao hoe rehefa tonga Jesoa dia teraka tao am-pihinanam-bilona zany hoe tsy nahita zavatra tsara Jesoa ary tsy nanomana tsy niomana ny hamantana toerana mahafinaritra ety ambonin'ny tany Jesoa raha tonga tetỳ ambony tany ny zanak'olona tsy niomany any ahita fiainana mahafinaritra izy satria efa simba ny fahotany zao tontolo zao ny tiany lioka tenenina de ny hoe KO ange novatanan'i Jesoa tamin'ny krismasy KO tsy hoe fiainana milamina mahatsiaro antsika amin'ny boky Genesis 1 hoe rehefa fonina ary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra zao ny tany de tsy nisy endrika KO no ny teny Andriamanitra hoe misy mazava de tahak'izay koa rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany ny zanak'olona lioka 1:2 Matteo dia manazava fa korontana no nyvataniny tety firenena zanak'Israely voazanaka korontana ara-politika fahantrana ana toe-karena fahantrana ara-moral zany ny vatan'ny Jesoa zay le hoe tranon'omby saingy nanaiky nonina tamin'izany Jesoa mba haninona mba ahafahany zany tranon'omby zany isehon'ny voninahitr'Andriamanitra miavako krismasy ny andro krismasy ny andro lay Jesoa zay fiainana lay Jesoa zay fiainana no tonga monina ao am-pony zay rehetra mino fa zanak'Andriamanitra izy ao amin'ny lioka 2:20 ndray maka rehefa maty Lazarosy
De misy mpirahavavy, misy telomenadà moa izay akaiky an' Jesosy, monina tao Betany, telomenadà izy, Marta de Marie de Lazarosy, akaiky an' Jesosy reo. Dia maty Lazarosy. Rehefa maty Lazarosy de miteny de lasa Jesosy nankany nandeha namangy amy havana akaiky na hoe havana akaiky azy telomenadà. De lasa Jesosy nandeha namangy satria sakaizany Lazarosy. Vao nahitan'i Jesosy Marta, de hoy Jesosy, ho Marta tamy Jesosy manao hoe raha mba teto mantsy anao Jesosy de tsy maty ny anadahako. Dia hoy Jesosy, ka inona moa ny olana? Ho velona nge ny anadahanao e. De hoy Marta namaly tsotra manao hoe ene, ho velona ihany izy, fa izao amy fitsanganany tenany maty. Raha ohatra ka mametraky zany fanontaniana zany ianao, mamaly an'izany fanontaniana zany, inona ny dikany? Finoana ve no ambadiky Marta am'zany sa tsy finoana? Raha miteny Marta manao hoe raha teto ny anadahako de tsy maty anao. De mamaly Jesosy, iny fitsangana ihany nge izy e. De mamaly Marta manao hoe eny hitsangana ihany izy amin'ny andro farany. Mino ve Marta sa tsy mino? Mino Marta eto saingy lay finoana inona? Lay finoana ara-tsaina. Zany hoe inona ny meny Marta? Inona ny valitenin'ny Marta an' Jesosy? Doctrine. Inona ny valiteniny meny Marta an' Jesosy? Hoe eny fantatro fa hitsangana amin'ny maty izy. Fantatro nampianarina Jesosy fa hitsangana amin'ny maty izy. Fantatro ake ny fampianarana, fantatro ake ny zavatra nampianarina azy, fantatro ake ny teolojia fa hitsangana izy amin'ny andro farany. Dia inona ny valitenin'i Jesosy? Zao ny fananganana maty sy fiainana. Zany hoe rehefa satria Marta nino nandray ny fampianarana Marta, dia nomeny Jesosy fampianarana sy fanazavany Marta. Fa zero tsara ny andininy ambanimbany. Dia rehefa nanatona Ray Maria de niteny mitovy ihany ny tenen'i Marta sy Maria. Fa rehefa niteny Ray Maria niteny tamy Jesosy manao hoe raha mba teto ianao de tsy maty ny anadahako. Fa izao inona ny nahasamy hafa ny Marta sy Maria? Maria ny ankohoka teo amin'ny tongotry Jesosy. Maria ny ankohoka teo amin'ny tongotry Jesosy. De jereo tsara ny fitanisany Jaune lay matoa-teny. Dia ny ankohoka teo amin'ny tongotry Jesosy Maria. Zany hoe io lay finoana io. Tsy lay fahafantarana ara-tsaina. Tsy lay hoe isika ao amin'ny Kristy ka mahafantatra ny hoe manana mahafantatra amin'ny Baiboly, mahafantatra ny tantaram-pavahana kristiana, mahafantatra ny tsy zay ny zava-dehibe. Eo zay, fa zay tsy zay ny zava-dehibe. Fa ny zava-dehibe le hoe eninao Jesosy ao anatinao, Jesosy velona, Jesosy fiainana ao anatinao. Zay ny tsapany Maria, zay ny natongany Maria ny ankohoka teo amin'ny tongotry hoe tena ianao le fiainana. Enao le fiainana. Raha vao nahita an'izay Jesosy de nangorohoro izy ny filazan'ny Jaune azy. Nangorohoro izy ary nanangana Lazarosy tamy maty. Zany hoe ny zavatra tsapany Maria de zao, hitany Maria mihitsy lay fitsanganana ny maty. Maria ny nahita lay fiainana ao an' Jesosy. Marta kosa de nahazo lesona, nahazo fampianarana, nahazo fahazavantsaina. Fa izao Maria kosa nahita lay fitsanganana lay Jesosy fiainana. Afaka am'izao krismasy zao, tandremoara variana am'lay krismasy ara-tantara, lay krismasy endriky ivelany, lay krismasy zava-dehibe reny, tsy maninona ilainy reny. Ilaina ny fahatsiarovantsika amin'ny tsenjerin'ny krismasy, ilaina ny akanjo tsara amin'ny krismasy. Fa izao tsy reny ihany ny atao hoe krismasy. Ilaina ny fahafantaranao ara-tsaina ny dikan'ny krismasy. Fa tena hitanao ao anatin'io krismasy io ve le fiainana, lay Jesosy fiainana tahaka ny nahitany Maria azy. Riavako ny filazany Isaia eto manao hoe io zanak'Andriamanitra io de zao solofo avy amin'ny fototry Jese. Io no manova ny fiainanao ho fiainana feno fiadanana. Io no hitondra fahendrena ao anatin'ny fiainanao. Io no hitondra fahazavantsaina ao anatin'ny fiainanao. Io no hitondra faherezana. Io no hitondra toe-tsaina feno fahatahorana n'Andriamanitra ao anatin'ny fiainana zao tontolo zao. Zany raha avako malala am'izao krismasy zao, akalaza an'Andriamanitra ianao, raha ampitso noho ny krismasy, de engany ho teraka ao am-ponao Jesosy. Ka iova ny fiainanao.
iova lay fiainana mifandrivotra ao anatinao ao, le fiainana feno korotana, lay fo maloto feno fankahalana, le fo maloto feno tebiteny, feno tahotra, lay fo feno haromotan'ny leoparda, haromotan'ny ambody, lay fo feno fankahalan'ny bera, izany rehetrany dia ositran'ny tompo ka anjary fiainana feno fiadarana ianao noho ny krismasy, satria tsapanao fa ny krismasy dia tsy hoe fahafantaran-javatra fotsiny fa ny krismasy dia zao teraka ao am-ponao Jesosy, teraka ao amin'ny fiainanao Jesosy, ary dia handray an'ny tompo ianao atsiary hoe tsy ao amin'ny tompo ihany fa ny tompo dia ao aminao mihitsy, ny tompo dia velona ao anatinao, manovanao, manitsy ny dianao ary mampiboboka rano velona ka mahatonga anao tsy mitady fahasambarana ivelan'Andriamanitra, tsy mitady hery hafa ivelan'Andriamanitra, tsy mitady harena hafa ivelan'i Jesosy, fa afaka hiteny tahaky ny tononkirany lay pastera protestanta manao hoe ay Jesosy ampy zay, ay Jesosy hatrety, ay Jesosy hatrary, ay Jesosy ampy zay. Vavaka sika tompo mizoranao nony amin'ny izao akatoky ny krismasy menao anay izao, atsiaronao manokana zay raha ampito Jesosy ho teraka atomponay, ho teraka ao amin'ny fiainanay, ka enao no handrava ny korotam-piainana ty anatinay, ianao no handrava ny korotana mahatonga ny fiainanay tsy hanana fiadanana, ianao no hanitsindianay ka handananay araka ny fahamarinana. Ho avy ianao hampiaika an'izao tontolo zao ny fahotany, ho avy ianao hanome rariny ny mpandefitra, ho avy ianao hitsara sy amin'ny aina serim-panahy anay malahelo, ho avy ianao zao krismasy zao teraka atomponay, ianao lay fiainana, ianao lay mitondra fahendrena, fahazavan-tsaina, fahalemem-panahy, fandeferana, fanetretena. Jesosy vangio ny fonay, vangio ny tokantranonay, asavelanao andalo aminay foana ity krismasy ty fa meteza tompo hanasitrana anay, mamelanay amin'ny fitiavan-tenanay, mamelanay amin'ny fitsaranay ianao ho tsy mahay mitondra ny fiainanay akory ary, nykalaza anao zay noho ny krismasy rapitso de zao ankehitriny zao ovainy fonay Jesosy ary mitoera ty anatinay, ianao le mahay ny zavatra rehetra de vangio zahay, mamelany elokay, mamindra fo aminay fa very zay raha lavitra anao ary tsisy heviny Jesosy ny isan'andronay raha tsy eo ianao, am'izao krismasy zao meteza teraka atomponay, misaotra Jesosy, amen.